Tezitra mafy ndray hony fanirisoa Erinève fa nanangana orinasa ny zanaky ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Ndeha are hidirantsika ny mikasika an'izay zavatra izay fa mialohan'izany zavadrehetra izany dia azadiny foana ny mi-abonné ny chaîne antsika, indrindra mametraka ny commentaire ary hanisy like ny vidéo ihany koa. Zay ary Noela tsy ataontsika lava ny resaka, ndeha ary hidirantsika ny resaka mikasika fanirisoa Erinève sy ny zanaky ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Satria anisan'ny tena malaza ity vaovao mikasika ny zanaky ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay nanangana ny orinasa ary nalaza mafy koa fa tezitra ifanirisoa Erinève manoloana ny izany zavatra izany. Tsara amitsika rehetra moa ny mahafantatry ny zava-misy fa ny 12 ora lasa izay dia nanao fanambarana ifanirisoa Erinève fa nanangana société ny zanaky Rajoelina ary anisan'ny activité ataony ny prise de participation dans des sociétés existantes ou à créer. Izany no fanambarana izay nataony ifanirisoa Erinève no sady misy fahatsapana hoe tena malahelo no sady gaga ary sorena. Io dia anisan'ny fanambarana izay nataony fanirisoa Erinève ary mbola nitohizany amin'ny hoe tandremo ary soa hitanay hoe lasa actionnaire amin'ireo orinasa ny zanaka reo toy ny Zemfield sy ny sisa tsy voatanisa. Fa efa fantatray ilay fomba fidiranareo actionnaire, ilay fomba fataonareo rehefa tsy mahomby ny conseiller non officiel ho ifanirisoa Erinève dia alefa ndray ny zanaky mampara. Izany no anisan'ny fanambarana izay navoaka ny fanirisoa Erinève tao amin'ny compte Facebook-ny. Rehefa namoaka io fanambarana io moa ifanirisoa Erinève dia anisan'ny niteraka resabe ary niteraka fahatsapana maro sy ny fanehoan-kevitra maro nanoloanan'ny olona mpijery sy mpanaraka any fanirisoa Erinève. Eny na tsy mpanaraka ny fanirisoa Erinève aza dia nampiteraka resabe io fanambarana izay nataony fanirisoa Erinève io. Ny mampiavaka any fanirisoa Erinève manko dia izy dia sasa miteny ary lazain'olona sasany fa hoe mahita volana alohan'ny biby. Izany dia anisan'ny mampiavaka ny fanirisoa Erinève ary mijoro izy amin'ny fanehoan-kevitra izay ataony ary nizaniza hiteny, nizaniza hilaza fa rehefa izy mamoaka ny fanehoan-kevitra dia avoakany foana, tsy misy zavatra atahorany ary tsy misy zavatra ananany ahiahy. Nohon'izany, rehefa namoaka io fanehoan-kevitra io ifanirisoa Erinève dia samy namoaka ny fanehoan-keviny avokoa ny pejy tsirairay izay manana ny lazany. Toy ny pejy izay mitondra anarana hoe vaovao androany dia anisany namoaka ny heviny nanoloana io hevitra navoaka ny fanirisoa Erinève io. Hoy vaovao androany nilaza ny 5 minitra lasa izay ho izy nanao hoe tezitra ifanirisoa Erinève fa nanangana orinasa ny zanaky ny filoha. Tsy voalohany ifanirisoa Erinève no miatake ny zanaky ny filoha toy izao, hoy vaovao androany. Rehefa avy nilaza io zavatra io ny pejy vaovao androany dia nanambara ny fahitany sy ny fahatsapany ary fahitany ny zava-misy mikasika any fanirisoa izy. Nilaza moa ny vaovao androany fa hoe asa nafantatry ny fanirisoa fa reharehany ray aman-dreny ny mahatafita ny zanany amin'ny fianarana ka mahatsangana orinasa izany, hoy vaovao androany. Ny tena marina dia fialonana any fanirisoa satria ny zanany vavy matoa dia bevoka tsy nanambady tany am-pianarana tamin'izy vao classe de première tao amin'ny lycée français. Izany no fahatsapany ny vaovao androany ny zava-misy nahatonga ny fanirisoa namoaka io hevitra io. Tsy nijanona teo anefa ny fanehoan-kevitra izay nataony vaovao androany fa mbola nitohizany ihany amin'ny hoe eny tompoko, hoy vaovao androany, bebe efa mananjafy efa ela ifanirisoa ho izy. Notereny ary nomenaseny ilay tovolahy bevoka ny zanany mba hakavady ny zanany vavy matoa, raha tsy zany dia gadreko, hoy ramatoa mpitsara tam'izany andro zany, hoy vaovao androany raha namoaka ny fanehoan-kevitra mikasika any fanirisoa Erinève. Ary nametra-panontaniana i vaovao androany amin'ny hoe inona ny antony ho izy. Ny antony dia nihazo ny vaniko lakana tokoa izay tany naniriny no tsara ho izy. Izany hoe raha fahitako ity fanehoan-kevitra ity dia milaza fa hoe
Ifanirisoa no namolavolany zanany ratsy ny famolavolan'ny zanany ka natonga izy tonga amin'izany situation izany ary avy amin'ny fomba fiteny ireo avy any amin'ny sisiny manao hoe lôlagna arahan-drano, izany hoe izay namolavola azy no arahiny, mety izany no tiany vaovao androany atongavana amin'ity fanambarana ity. Mety diso ny fomba fieritreretako fa fomba fihevitra manokana izay fa izaho kosa tsy aviany anaty lohany vaovao androany ka tsy alala izay rehetra izay tiany atongavana amin'ny fotoana rehetra sy amin'izay heritreretiny rehetra. Tena namoaka fanehoan-kevitra mafy de tena mafy ny vaovao androany mikasika ny fanirisoa ary tena avy masiaka raha fomba fitenin'ny tanora izay rehefa avy niteniny hoe hazony vanikolakana tany nanirinino tsara moa ny vaovao androany dia mbola nitohizany ary tsy nitaperiny hatreo ny fanambarana izay nataony, nilaza izy ny amin'ny hoe tsy mahagaga raha bevoka tsy ampy taona tany ampianarana io zanany vavy matoa io satria raha nitoetra nasehony fanirisoa tao an-tranony tao ampifoloha dia tsy tahotra tsy henatra izy nampiditra ny sipany ao an-trano eo imasony ireo zanany ireo, hoy ny vaovao androany. Voka noho izy dia miteraka tamin'ilay sipany io ifanirisoa izay vadin'olona ka dia nanaraka ny nataony koa ny zanany ary nalahelo mafy ny vaovao androany namoaka izany fanehoan-kevitra izany ary namoaka ny emoji izay mitondra endrika ny olona mitomany ny olona latsa-dranomaso satria nalahelo izy namoaka io fanehoan-kevitra io ary ny faranany ny teniny tamin'ny fo ontsa tamin'ny fo ory feno alahelo no namaranany ny vaovao androany amin'ny hoe rariny be fanirisoa raha tezitra voatafita ny zanak'olona ho izy. Izany no fanambarana izay nataony vaovao androany nanoloana ny fanambarana izay nataony fanirisoa Erinaivo. Nohony zany dia sahirana ireo mpanara-baovao ary sadekatra ihany koa ireo tia raha indrindra tena fanina ireo olona izay te afantatra ny zavamisy noho ny fanehoan-kevitra n'olona roa izay tsy mitovy io. Ifanirisoa etsy andaniny tezitra mafy ary ny vaovao androany etsy andaniny koa dia tezitra mafy amin'ny fanirisoa ka nanao iny fanambarana iny. Inona tokoa ny tena marina amin'ity zavamisy ity? Ndeha ary isika ndeha hamantatra ny tena zavamisy, ndeha ary isika hanara-baovao mba ahafantatra ny tena zavamisy marina mba tsy hifahanan'olona lainga indrindra tsy ilazan'olona vandy mba tsy hambakian'olona ihany koa satria ringana ny olona noho ny tsy fahalalana. Nohony zany dia raha tsy te ho ringana isika mila manaraka akaiky ny zavamisy ary mila mahafantatra ny zavatra tena marina mba tsy hamafisan'olona lainga eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Nohony zany re tompoko vavy sy tompoko lahy manasa antsika rehetra mba tena hanaraka ity zavamisy ity fa ho arantsika eo ihany ny tena tohiny tantara ary ho fantatra antsika eo ihany ny tena zavamisy fa teny zato kabary arivo nitokana ihany ny marina ho izy fomba fiteny ny marina tiana hambara ary ny marina mitavozavoza indraindray dia tsy maharesy ny lainga tsara lahatra fa kanefa kosa tsarova ny marina dia tsy mba maty. Nohony zany ndeha isika rehetra hanankaiky ny fahamarinana mba hahafantatra ny tena zavamisy marina mba tsy hampitavozavoza ny marina indrindra mba tsy ho resy ny lainga tsara lahatra ihany koa. Apetraka antsika ake moa ny mikasika niny ry tompoko vavy sy tompoko lahy fa harantsika eo ihany ny tohiny fa haharahanao ny tohiny zay ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia azadino ny mi-abonné ny chaîne mba ahitanao ny video izay alatsakay manaraka amy sesisesy eto indrindra moa mitero ny bouton tia ao amy video ary mametraha ny commentaire mba ahafantsika mifanakalo hevitra sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany ary mifanoro lalana indrindra tsy mifamafy lainga izay ny tena zava-dehibe. Izay fa tsy atao lava ny resaka veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Bye bye, veloma tompoko.